eo amin'ny pejim-baovao ny fampianarana kosa indray no entina mitsika manaraka rehefa ny alasasatra tao anatin'ny fetin'ny Paska ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana dia iverina hiditra an-tsekoly rahampitso 20 aprily ho an'ny faripedidy mpampianarana Antananarivo Atsimondrano dia efa vonona ny mpampianatra hiatrika ny 3 volana fahatelo farany ary hiatrehana indrindra ny fanadinana mpanjakana CEPE sy ny BEPC. Impulsé efa-jato sy enarivo sy rayalina anisan'ny mpiadana hiatrika ny fanadinana mpanjakana CEPE ary 150 amin'ny zato sy 3 sy rayalina amin'ny fanadinana BEPC ao anatin'ny faripedidy mpampianarana Antananarivo Atsimondrano. Mitsinjara na ifitoerana 420 avy na ny mpiadana CEPE na ny mpiadana BEPC ny Cisco Atsimondrano izay nanamafy ny fiatrehana ny fanadinana mpanjakana amin'ity taom-pianarana ity. Amin'ny Cisco Atsimondrano zany dia mizahana isy fanadihana fitsapana indroa izany hoe examen blanc indroa zany amin'ity mba ahafahan'ilay mpianatra mizatra tsara hoe toy izao ny mety endrim-panadinana mba tsy hanavaon'ilay mpianatra eo intsony rehefa tonga ny tena fotoana tena izy zany zareo. Ny vonikina général aloha zany miakatra mihoatra ny tamin'ny herintaona raha ho an'ny CEPE fotsiny zany zao dia hita hoe misy ezaka be dia be nataon'ireo mpampianatra mitana kilasy amin'ny fanadinana dia misy ihany koa ny fampifanana zareo mba ahafahany mampita tsara n'ilay fafiana fampianarana an'ireo ankizy ireo. Efa nisy ny fanomanana betsaka ny ohatra tamin'ny herintaona dia manateny zay fa hiakatra ny vokam-panadinana amin'ity taom-pianarana ity. Tamin-taondasa teo amin'ny CEPE dia nahita zay teo amin'ny 56% eo dia miezaka zay mba hatratrany 70% eo zany anjona enjehana zany mba ampiakarina toy izay koa ny BEPC 46% izy tamin'ny taondasa dia mba hoezahana mba hatratrany 70% ihany koa. Andoloka ny alatsinainy 20 aprily avy izao ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana dia ampita tafika andrana ohatra ary malaza andorany fotsy ny fitoeram-panadinana ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC.